Amin'ny alahady tokoa no natanterahana io atao amin'ny fofama foibe fanabeazana ny marinina. Efa ny tena zava-dehibe aloha zany le amin'le lohahevitra ny safidiana de hoe asa iray ho an'olona manana fahasembanana. De io no tena anisan'ny débat lahadinika tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara. De zay ho hita eo moa zany de tapaka dinidinika hoentina zany ho validena any amin'ny fitondram-panjakana mba hieverana le asa zay satria ny fanomeza asa ny manana fahasembanana dia marika anankiray lehibe atao amin'ny fitondram-panjakana ny tsy fanelikiliana azy ireny ary fanomezan-danja andreny havatsika manana fahasembanana ireny. Zany zany hanovanay ady sisika amin'ny fitondram-panjakana ny mba hieverana momba azy ireny. Fa misy zao ohatra ny eto Antsirabe misy an'ireny zone France ireny mandray 400 olona manana fahasembana hiasa amin'ny orinasa zareo. Raha zay atao population indray dia manomana zay zo fanofanana be da be ho an'izy ireo.